andro niakarana nitaridalina atsika ny fanahy masina hoe ny soratra masina Iny Jesosy Izay hitanareo nampiakarina an-danitra iny dia ho avy ndray tahaka nahitanareo azy niakatra tany an-danitra. Izao andro anio izao no fifaliana ho antsika ny mankalaza zao andro niakarina izao ny fikamanana katekomena mitarika atsika amin'izany. Misy ny fanaovana batisa, misy ny fanamasinana fanambadiana, ary misy ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo zay atolotra ho antsika amin'izao andro pahasoavana izao. Dia manomana ny fony fanahintsika isika hiatrika ny tompo. Ny hira fanampiny voalohany no raintsika hianokafantsika ny fotoana ny maraina. Danilani tanina Marana isi azabana Rasera de mafi milamira kamifu e charu viva via viva Rata fita iyana isi azabana be nazikituka ulau tapitalamani ula wapini mara ni mara naza ikura eribau Epiam na yarena kaukan sudina Zubye amara Kamilas minue palasare Patungan marana isi azabana Marana sani Epeam na yarena kaingani sudena Zuvye amara Anias Inue palasare
dia mbola ho ampitombona aminareo anieny fahasoavana sy ny famindrapo ary fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fiderana an'Andriamanitra erahantsika mamaky ny salamo fahaenina amby folo ny andininy rehetra. Salamo fahaenina amby folo ny andininy rehetra. Aorian'izay dia ataontsika ny hira ao amin'ny FFPM laharana fa 510 ny andininy voalohany, faharoa sy ny fahatelo. Salamo fahaenina amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny faharaiky amby folo. Salamo fahaenina amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny faharaiky amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Arovy aho Andriamanitra, fa mialoka aminao aho. Hoy izao ny amin'ny Jehovah Tompoko, ianao tsy misy soa ananako azo hoharina aminao, ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany. Ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra, ho be ny fahoriana izay manova n'Andriamanitra atakalo ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanatitra-atinao, ary tsy mba hotonona ny molotry ny anarany. Jehovah no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampahiritra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra. Eny, nova tsara aho. Isaotran'i Jehovah izay manome saina aho, ary manalana sady mampiaritra ny foko. Ataoko hanatrehako mandrakarivo Jehovah, fa eo ankavanako izy, ka dia tsy hanogozozo aho. Izay no ifalian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko. Eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana iay, fa tsy ho fony na tsy hita ny haiko. Tsy hamela ny iray masina ho latsaka amin'ny lavaka ianao. Ampafantatra ahy amin'ny lalana favokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary faharetana no eo an-tanana ankavanana mandrakizay. Amen.
mivavaka isika. Tompo Andriamanitra eo, indreto izahay midera, misaotra ary manome voninahitra anao. Nomena tombonandro hatrany izahay ahafahanay miatrika izao fotoana izao. Misaotra anao izahay ny amin'izany, fahasoavan-dehibe izany. Mangataka ny asan'ny fanahinao amin'ny sambatan'olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Hotsapanay nefa hanao zava-baovao aminay ianao anio ka azo hery sy hitombo finoana ary azoto hiasa izahay. Koa atario izahay amin'ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina. Ireo namanay izay tsy afaka manatrika izao fotoana izao koa re Jesosy dia ianao no hijery azy ireo manokana, ianao no mahafantatra ny antony ary ianao no hitantana an'izy ireo. Ireo namanay izay mbola hamonjy izao fotoana izao ihany koa dia ianao no hitaridalana azy ireo mba ho totosoa eto amin'ity tempolinao masina ity. Dia izany sy izay mahasoanay re Jesosy dia isaoranay anao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany no anandratanay izany vavaka izany. Ary sitraka indrindra ny anambatra izany amin'ilay vavaka nampianarinao fa izay manao hoe: Ranay izay any an-danitra, ao masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atantaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny sahaza ho anay, ary mamela ny elikay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra ny afaka-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana.
ny soratra masina isika dia arak'izay hita ao amin'ny salamo. Salamo 7:7. Salamo 7:7 ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Salamo 7:7 ny andiny voalohany hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mite hafantanana ary firenena rehetra mihobi ho an'Andriamanitra, fa Jehovah no avy indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fihobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona olon'Andriamanitra Abrahama, fa an'Andriamanitra ny hampingany tany, avo indrindra izy. Amen. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Koa izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa ho kosa izy taminy, tsy anareo no ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany any, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany niakanjo fotsy izay nanao hoe, ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Hiaritsangana isika esena amin'ny filazantsara. Jaona toko 7:4 ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Jaona toko 7:4 ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 1:30. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eto aminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iran'ny iray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe, andeha aho nefa ho avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria mankany amin'iray aho, fa ny iray dia lehibe noho izao. Ary ankehitriny efa nilaza taminareo aho, dia ny tsy mbola tonga izany mba hinonareo rehefa tonga. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andrianan'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy, fa mba ho fantatr' izao tontolo izao fa tiako ny ray, ary arak'izay nandidiny ray ahy dia izany no ataoko. Mitsangana andeha isika hiala eto. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
manaraka ivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanay masino, dia raha laza iriazana tolotraianao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay fa mbola nanehonao ny voninahitrao sy ny fitiavanao, ka tratrasony amin'izao andro fiakarana izao, ary mbola afaka namaky sy hiaino ny teninao indray. Misaotra Jesosy amin'izany fitiavanao anay tsirairay avy izany. Ankehitriny ary, raha izara sy hanome izany teny izany aminay ny mpanomponao, dia ny fanainao masina no anangatahanay hirotsaka aminy, ka hanome azy ny teny avy aminao, ny teny fahamarinana ary indrindra ny fitarihan-dalana, ka mba ho izay avy aminao no hifampizarany aminay. Dia izay ihany koa sokafy ny masom-panahinay, mba ahafahanay mandray tsara izay afatrao izany, ary indrindra ihany koa mba ho mpiaino mpakatoy izay fa tsy ho mpiaino mpanadino, ka ny fonay ane dia ho tanolona ka ny rin'ny teninao, ary mba hitombo hatrany ny antsaram-panahana ananay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Atsika azo toerana ho anao izay malalin'Andriamanitra sady voantsony masina, ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Asan'ny apôstôly toko voalohany. I Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia nandritra ny 40 andro niaraka tamin'ny mpianana. Misy fotoana izy hita, misy fotoana izy tsy hita, ary matetika amin'ny andro alahady ny tena hitana azy, ary izay ny nanombohan'ny mpianatra nivavaka tamin'ny andro alahady. Ny andro alahady zany dia mivavaka miaraka amin'ny Jesosy izy ireo zany. Nandritra ny 40 andro 40 alina izay. Dia Jesosy koa zany tsy ny olona rehetra ny sehoany, fa lazain'ny Paoly apôstôly fa manodidina eo amin'ny 500 eo ihany ny olona nahita azy rehefa velona. Ary izay mahatonga hoe hafa ny fihevitr'Andriamanitra. Raha za zany tamin'ny toeran'i Jesosy na ianao dia nandeha nizesy tamin'ny Pilato hoe ty aletsy fa tsy maty na tanam-pisorona be. Ireo olona izay fahavalon'i Jesosy rehetrareo zany tsisy ny sehoana ny ray ahy. Ary izay nahagaga hoe ahoana ny planin'Andriamanitra. Fa ilay olona ny fidiny ihany ao anatin'ny 500 eo misy lahy sy vavy no ny sehoany nandritra ny 40 andro 40 alina. Dia izay vao tonga amin'ilay tantara hoe niakatra tany an-danitra. Ny fiakaran'i Jesosy an-danitra dia filazantsarany Marika, filazantsarany Lioka ihany no misy azy amin'ny filazantsara efatra. Dia avy eo ty asan'ny apôstôly ty milaza an'io. Ahoana moa ny lanjany fiakaran'i Jesosy an-danitra? Tsy misy nidina afa-tsy le miakatra, ary tsy misy miakatra afa-tsy le midina. Ny Krismasy zany ankalazana zany ny niavian'i Jesosy tonga nofo tao amin'ny Maria Virgine. Nidina izy tamin'iny. Dia ny andro niakarina zany ny ascension izy niakatra. Ary io dia tsy ankalazain'ny olona mitovy. Nefa ny ascension zany ny tena lehibe noho ny Krismasy ary satria izy niakatra. Raha tsy niakatra an-danitra Jesosy dia tsy tanteraka ny famonjena, ary mety hafa mihitsy ny zavatra nitranga
mety nijamina teto izy dia nakavady dia nanambady dia ireny zafikely zafiafiny Jesosy fa tsy maintsy mody an-danitra izy ary jere tsara fa misy zavatra mitovy ane anatin'ny krismasy sy ny andro niakarany voalohany tsy ny olona rehetra nahitan'i Jesosy teraka ary zay koa le sako teo hoe tsy ny olona rehetra nahitan'i Jesosy niakatra an-danitra misy zavatra mirazotra na paralelisme zaho ao tonga ny anjely tany Betlehema tamin'ny mpiandriondry jere tsara fa ny lahatsoritra ny vakina teo tonga koa ny anjely anatrika ny fiakaran'i Jesosy misy zavatra mirazotra zany ao ampahafantariny Andriamanitra hoe mitovy io ny fidinany sy ny fiakarany ary zay no mampitovy ny krismasy sy ny andro niakarany ny anjely niseho tamin'ny mpiandriondry dia eto nisy anjely niseho tamin'ny mpianatra rehefa hiakatra Jesosy tsy ny olona rehetra nanatrika an'io na amin'ny tany Betlehema na amin'ny teny amin'ny avoanany tenibohitra olivo misy zavatra mitovy zany ao tian'Andriamanitra tongava ary zay mafitantarany lioka azy sy any lioka ihany ny asana apôstôly ho isika manao sefala na setelo satria misy fitantarana mirazotra ao midika inona amintsika moa araka ny filazany tsara ny lioka sy ny asana apôstôly ny soratany lioka ihany izany ny andro niakarana izany zavatra roa ihany ny raisitsika ao anatin'izany ny zavatra voalohany dia hoe Jesosy dia maneho atsika ny mahampanjaka azy maneho atsika ny mahampanjaka azy ny hoe niakatra eto dia maro ny dikany fa raha niakatra i Jesosy dia niakatra an-danitra misy olona telo na efatra lazaina fa niakatra an-danitra voalohany Enoka dia faharoa Melkizedeka dia ny fahatelo Eli io re dia olona malaza avokoa fa mampiavaka ny Jesosy zany maka ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety amin'ny tany izy reo olona telo reo tsy nandeha naka fahefana fa nampirimina any an-danitra fa Jesosy dia maka fahefana amin'ny mahampanjaka azy ny lanitra dia milaza ny fahefana rehetra tamin'ny andro taloka mandrika ankehitriny ny lanitra dia manambara ny zava-miafina rehetra ka ny fiakarana amin'ny lanitra dia manambara fandresena lehibe teo amin'ny kolotsaina tatsinanana sy tandrefana koa ary zany mahatonga ny raona dia manambara fahefana manambara fetrany maso fetrany maha-olombelona zay mahatonga ny anjely miteny maninona moa nareo mbola mandinika ny lanitra foana io zany tamin'ny andro taloha mbola tsisy avion na tazo fusée na inona fa insondable zany hoe raha vao miteny lanitra amin'ny olona dia tampina zany midomo midikany fa treo ihany ny fahefan'ny olombelona ambanin'ny raona zay zany mitoem-pisainana nisy tamin'ny andro taloha ny famakivakiana ny lanitra koa dia midika fandresena le heritsita maso rehetra antsonareo hoe force cosmique ary za mitenen'ny Paoly apôstôly hoe itsika tsy miady amin'ny nofo aman-drao izy fa amin'inona amin'ny fanahy ratsy aiza eny amin'ny rivotra ka zany rehetra zany ny ambadiky ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra amin'ny fahatsapana tsotra tamin'ny fiarahamonina teo aloha zany miakatra an-danitra zany dia fahefana lehibe itsika koa nefa mahalala fa rehefa niakatra an-danitra Jesosy dia mipetraka eo ankavanany ray ny eo ankavanana zany tamin'ny androny zareo tsy hoe protocole manaraka ihany fa ny ankavanana dia petrahany mpandova fahefana raha amin'ny andro ankehitriny latsika kely ny eo ankavanana dia latsika kely ny eo ankavia fa mitoetsaina grika romana sy jiosy tsy zay le zanaky ny mpanjaka tsy zanaky ny mpanjaka rehetra fa le amindova fahefana sady efa manomboka mandray fahefana ny eo ankavanana ary zay le toerany Jesosy manana ny fahefana rehetra eo an-danitra sy ety amin'ny tany ka maka an'izany fahefana izany izy ary ny fandresena ny fahavalo rehetra koa ny dikany mankany an-danitra ny fiakarana ary zay no resahana amin'ny
Salamo fa vita amy 70 teo. Amin'ny andron'ny Israely zany raha voatenena hoe miakatra Andriamanitra, dikan'izay dia misy ady eo ka nandrisy Andriamanitra. Zay no mahatonga raha vakitsika le salamo teo ny teny vakiny teo dia hoe amin'ny 7 dia miteny hoe mandresy firenena maro izy eo ambamintsika. 5 amin'izay efa niakatra amin'ny fiobian'Andriamanitra, niakatra amin'ny fitsofana nanjomary izy, mankalaza, mahaiza mankalaza ny fiakarana dia midika fandresena raha vao miakatra ao Jerusalema ny mpanjaka ny Jiosy na amin'ny Israely dia nandresy avy miady izy zay. Dia izay zavatra izay zany no ambadiky ny andro niakarana. Ianao zany miaraka amin'ilay mpanjaka lehibe, mpandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahotana, nandresy izao tontolo izao. Ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana izy fa matoky fa izaho efa naresy izao tontolo izao. Izany fandresena zany dia ampitainy aminao, amin'ny fiainanao, amin'ny tokantraminao, amin'ny olanao sy ny aretinao sy ny zavatra rehetra hoe niakatra nan-danitra le mpanjaka lehibe dia ianao napetrana eo ny solo-tenany. Nomeny ny fahefana rehetra koa ianao nitsika ny menarana rehetra. Izay ny afatra voalohany hoe Jesosy dia maneho amintsika fa mpanjaka izy ary ianao dia vahoakan'le mpanjaka. Ianao le zandrin'le mpanjaka mahazanak'Andriamanitra anao dia zandrin'ny Kristy isika. Ka manentana anao izy mba handresy tahaka azy koa. Izay ny zavatra voalohany. Fa ny zavatra faharoa dia izao, manomana antsika izy fa ho avy ny ray, manomana ny fiaviany izy. Ny trajektoaran'i Jesosy zany dia nidina dia niakatra dia maninona koa avy eo midina handray antsika. Ao antraminy raiky misy fitoerana maro izy. Raha tsy izany dia nilaza taminareo fa andeha mboatra fitoerananareo ka ho avy ndray handray anareo ka izay itoerako no itoeranareo. Manomana ny fiaviany izy, maniraka anao izy, ary zay mahatonga azy maniraka ny fanahy masina. Reto mpianatra reto zany efa leona jaly dia miteny hoe tsy efa lera amin'izay moa alaina le fanjakana ry Jesosy. Oviana nampidino ny fanjakana amin'ny Israely. Hoy Jesosy tsisy diranareo amin'izany fa ianareo ahazo hery amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ho vavolombeloko ianareo fa za mbola ho avy. Hoana mitenenin'ny anjely, iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo iny any an-danitra dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Manomana ny fiaviany izy amintsika. Ary za miteny hoe parozina avy niteny hoe paroasy, fiandrasana na fitandremana fa ho avy i Jesosy Kristy. Ary zany amin'ny Jaona ny vakina teo, ny fanahy masina ho avy Jesosy hampahatsarina ny zavatra rehetra lazaiko taminareo. Ary za rehefa mandeha fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao, nisy cadeau napetraka Jesosy rehefa niakatra nan-danitra izy dia ny fiadanana. Aza matahotra ho izy na malahelo ny fonareo. Za mankana amiray. Ary ny andriana n'izao tontolo zao na prince de ce monde tsy manandraraha amintsika tsony. Efa fahavalo resy ny devolo izy. Kay miandrasa ny fieverenan'ny Kristy ianareo. Ary zany lazain'ny Paul amin'ny Timoty amin'ny Tesalonina voalohany 4 hoe mba tsy hahatonga anareo alahelo tahaka ny sasany tsy manana fanantenana fa reny mody mandry reny mankao amin'ny Kristy, Kristy hidina amin'ny feony arikanjely ka izay maty amin'ny Kristy no hatsangana aloha. Isika izay mbola velona koa dia akarina. Ary izay ny tenenin'ny Tompo. Ary izay teny izay no apetraka amintsika raha mankalaza zao andro niakarina zao isika. Le mpanjaka niakatra, midika fandresena izany eo amin'ny vahoakany, midika fandresena izany anivony mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoha leny lohalika rehetra izy na ny an-danitra na ny ety ambony tany na ny ambamin'ny tany sy anakeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra tsy hita maso. Ary rehefa miakatra nan-danitra izy dia manome antsika fandresena. Ny Hebreo sy ny Efesiana rehefa milaza an'izany dia tahaka ny olona nianika voankazo
hazo fihinam-bo dia rehefa tonga ry izy dia alatsany zay tsara rehetra ho anao. Ary zay le mpanjaka antsika. Ary manomana antsika izy amina fa ho avy izy. Amin'ny fiadanana zany fiandrasana zany fa tsy amin'ny tebiteby. Dia mampahery anao amin'ny andro niakarina izao hiatrika ny fiainanao, andrehan-tanina ny fiainanao fa le mpanjaka lehibe ny zokinao, mitantana anao, ny fanahy no ampidininy aminao. Ka laza ny Pentekostika amin'ny afak'andro vitsivitsy izay mitarika antsika ankalazan'ny Kristy mpanjaka ary mitarika antsika hiandry mandrakariva fa mbola ho avy Kristy fa mandalo ny zavatra rehetra fa ny ao an-danitra ny maharitra mandrakizay. Ho amintsika neza ny fandresen'le mpanjaka lehibe zany ary tsika dia matoky fa ho avy amin'ny fiainantsika izy. Amen. Malebi Zika
Isika iombona amin'ny vavaka fifonana vavaka isika satranao izay Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina fa Andriamanitra tianay ianao ka manambara ny sitraponao mandrakariva aminay izay sitraponao nampitondranao ny mpanomponao tamin'ny alalan'ny toroteny teo satria mankalaza amin'ny andro niakaranao Jesosy Kristy ka amin'ny olona ny fidinao ihany ny sehonao rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao ary tsy maintsy mody any an-danitra ianao mba hatanteraka ny famonjena ka izany ny niakaranao nambaranao ihany koa ny amin'ny afatra izay nambaranao taminay teo dia ianao Jesosy no maneho aminay ny mahampanjaka anao ka haka fahefana mahampanjaka ianao ihany no manana fahefana hiakatra sy hidina satria araka ny tenao hoe tsy misy hafa hidina raha tsy izay hiakatra raha fa tsy izay nidina avy tany an-danitra efa niakatra ianao dia ianao ilay mipetraka eo an-tanankavan'Andriamanitra ka mifona ho anay noho izany dia ianao ilay manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ka nandresy ny fahafatesana sy ny fahotana ary izao tontolo izao ary mampita izany fandresena zany ho aminay tsirairay avy satria izay dia zanak'Andriamanitra dia zandrinao ko manoloana izany mahampanjaka anao izany ilay manana fahefana ny an-danitra sy ety an-tany matsaro izay fa tsy tanteraka mandrakariva satria tsy mitoky aminao ilay manana fahefana mandresy ny faharatsiana rehetra sy ny fahafatesana any ka mitoetra aminay ny fahatahorana sy tebiteby indraindray manao izay tsy araka ny sitraponao dia izany no ifonanay sy bebahanay eto anatrehanao mamindrafo aminay mamilany elokay nambaranao ihany koa fa ianao Jesosy Kristy ilay manomana anay fa ho avindray andray anay fa ao anatin'izany dia maniraka ny fanahy masina ianao ka hitari-dalina anay mampionona anay mampianatra anay ary zany fanahy masina izany ihany koa no manome anay fiadanana ty anatinay ary fiadanana tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no omenao anay amin'izany dia misaotra anao ny amin'izany fanomanana ho anay izany sy ny fanoloranao ny fanahy masina aty aminay tsirairay avy ka tonga anay andeha araka ny sitraponao ka ampionona anay amin'ny zavatra manahirana anay rehetra mitebiteby izay mety iseho eo aminay ka mahatonga anay anina fahasahiana amin'ny fitoriana ny filazantsara kanefa izay dia mahatsaro hatrany fa tsy mahandry amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanay na dia efa nampiomaninao aza izay dia lasa manao na manompo andriamanikafa ka tsy mahandry ny fiavianao ary tsy manaiky hiasany ilay fanahy masina izay efa nomenao anay ka hitari-dalina anay ary na dia mampionona anay azy izany matetika izay manome tsinanao Andriamanitra amin'ny fiainanay ary ny miazakazaka amin'ny fiadanana zao tontolo izao zahay fa tsy mitoetra amin'ilay fiadananao Jesosy Kristy izay maharitra mandrakizay aty anatinay tsirairay avy ka mahatonga fifaliana ho anay Andriamanitra tomponay eo mifona aminao izay mamindrafo aminay mamelany elokay fa anao Jesosy Kristy ilay mipetrika eo an-tanankavan'Andriamanitra mifona ho anay no angatahanay ary azahoanay antoka fa
mamela ny fahadisoanay amin'izay rehetra nataonay tsy araka amin'ny sitraponao, koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay sy anonanay izany vavaka izany. Amen. Mitsangana ndray ny teny soa mahafaly fa hamafa amin'ny fahotantsika ny tompo. Hoe ny apôstôly masina, raha Andriamanitra ny momba antsika izy no atohitra antsika, Andriamanitra tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, moa tsy omena antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra. Iza no iampahanga ny olom-bofidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty ka mitoetra ny kavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. No zany ary havana aminaran'i Jesosy Kristy le niakatra an-danitra ho nambarana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'i Kristy Tompo, samia mideran'ny Tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavela amin'ny heliny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
mivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino, misaotranao zay ankehitriny ny amin'ny fitiavanao tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Misaotranao zay satria natratra zao andro niakarana zao. Mankalaza zany zay ankehitriny satria Andriamanitra mpanjaka ianao ka niakatra tamboninaitra. Izany fiakaranao zany dia manambara fahefana feno amin'ny mahandriamanitra anao. Ary izany fahefananao zany no mahatonga nay ankehitriny miara manandra-peo, miara manandratra ny anaranao imbonanay amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Andriamanitra misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao anatin'izany. Fa Andriamanitra tianay tokoa ianao niara-monina taminay ka niakatra ho an-danitra ifona ho anay eo ankavanany iray. Ary ianao na dia miakatra aza dia mampanantenanay ihany koa fa iverina indray andray anay ambony nahitra ihany koa. Ka izay reto Andriamanitra anisany miandrandra ny fahatongavanao eo amin'ny raolanitra dia mila fiomanana zany. Ny fiainanay tsirairay avy dia tokony ahitana taratra ny fiandrasana anao Jesosy Kristy mba tsy ho tampoka aminay tokoa ny fahavianao, fa ianao dia tsy mampilaza hoe amin'izao avy fa miomana no asainao ataonay. Andriamanitra rainay io ankehitriny dia mangataka aminao zahay fiangonana ny anomezanao anay fanahy mahay manandratra anao Andriamanitra lay niakatra tamboninahitra. Mangataka aminao ihany koa zahay anomezanao anay fo mahay mionona ary mahay miomana amin'ny fiavianao. Andriamanitra ny asan'ny fiangonana zay tanterana dia anao Tompo no hiaraka hiasa aminay, ampatsay anay amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'izay tokona sy tsy maintsy ataonay. Da io Andriamanitra ny fiangonanao fa mba efa ny asa fitoriana zay napetraka ao aminay, satria mbola maro Tompo ny olona very tsy afaka mahita anao anoho ny vokatra ny etraketraka izao tontolo izao. Fa izay reto dia nataonao fitaovana hitory ny filazantsaranao. Ta io ary zay Andriamanitra ahatanteraka zany mba tsy anadinanao tokoa, anadinanao anay izany asa izany rehefa tonga ianao. Andriamanitra petraka eny am-pelantananao ary ny fiainanay tsirairay avy, ny fiainan'isa tokantrano, anao Andriamanitra midiran-tsehatra eo amin'ny fiainanay mba hahatonga anao ho velona ao anatinay, mba ho marina aminay ilay tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy zany intsony no velona fa ny Kristy no velona ato anatiko. Andriamanitra taio ny firenenay fa firenena ahitana olona mivavaka maro dia ny Madagasikara. Fa nefa Andriamanitra mifanohitra amin'izany ny zava-misy hitanay amin'ny andavanandronay. Rarin'Andriamanitra raha mahantra izahay, rarin'Andriamanitra raha sahirana izahay satria ekenay amin'ny lela fotsiny ny anaranao, tononinay mandrakariva fa nefa ny fonay dia mbola ratsy. Andriamanitra rainay io avozy ary ny fiangonanao, avozy ny firenenay mba handeha amin'ny lalana fahitsiana ho mba hampiadanana. Andriamanitra mametraka ny programa n'asa rehetra izay ho tanteranay, indrindra amin'ny herinandro masina izay atrenay Tsoely. Andriamanitra miara lalana aminay ianao mba azahoanay hiomana amin'izany, mba hankalazanay ianao amin'ny androm-piainanay. Matoky Tompo izay fa na dia tsy mateny zavatra maro eto anatrenao aza zay, ianao efa mafantatra izay masoa sy matsara ny fiainanay. Ataonay ny vavakay nanaran'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anay. Amen. Andehantsika ry havana anambara sy anaiky ny anao ny fanekempinoana eo anatrehan'ny Tompo dia ny fanekempinoana nikianina no iombonatsika fanekempinoana larana faharoa. Ny anaran'ny Tompo isika mino an'Andriamanitra iray
ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanak'alahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohany zao rehetra zao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo zao, noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy. Ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy any ny aviany indray amin'ny voninahitra itsara ny velona sy maty, ary ho mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpamme aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava amin'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena amin'ny fitsanganany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Isaorana manokana ny sampana Dorkasia sy ny fikamanana katekomenina. Nanao zao andro zao andro manokana ho an'ireto avantsika ny amin'ny sakramentan'ny batisa sy ny fanamasinana ny fanambadiana. Iomina ho amin'izany isika ny hira fanampin'ny fahavala amin'ny 20 amin'ny voalohany no manantsika, misy ny fandaminana efa niombonina tamin'ny diakônina.
mahaliana ho antsika ry abana ny amin'ny sakramentan'ny batisa zay ho atolotra ny reto avy atsika, ao ny manolotra ny tenany, ao ny manolotra ny zanany. Hoe ny tsika ny teny fanorenana izany sakramenta masina izany. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra izay ty an-tany, ko mandehana ianareo, atao mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo. Ary izy zany momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny tananaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny tananako mandimby anao aho, ary anao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza nareo natao batisa dia mitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiso na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Noho izany miteny Tompo zany dia mangataka anareo fianakaviana sy anareo manolo tena mba hitsangana eo am-pitoerana ihany. Dia mangataka anareo amaly ireto fanontaniana ireto, aorian'izay dia anao ny fanekeny ny olon-dehibe atao batisa, dia hiaraka iredona ny fanekeny koa ianareo ray aman-dreny sy ny mpiantoka. Moa manolotra marina reto zaza reto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga an'ireo fianarana ho an'io zaza ireo zaza ireo amin'ny androm-piainanao rehetra. Ekenareo ny tanterahany fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Hanekenan'i Jesosy Tompo azo hery izy handany asan'ny Satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy ampianatra azy ireo vavaka ary ampiditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezaka ka tonga azy mpanefana samin'ny Tompo. Mandre nareo Andriamanitra. Zao dia anao ny fanekena ny olon-dehibe atao batisa. Eto anatrihan'Andriamanitra sy ny fiangonana, manaiky eo fa Jesosy Kristy no Tompo sy Andriamanitro. Ekeniko ny hamompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andan'ny Satana sy ny asany ary fady ny fanao ratsy rehetra. Ny roso tonga ho mpandray ny fanasan'ny Tompo, ny herin'Andriamanitra no iankinako mba hanatanterahako izany. Amen. Nareo ray aman-dreny izao dia meo andry zareo le micro dao ary. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba tonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao mba amboniny amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy ny anekeny an' Jesosy Tompo mba azony hery andavany ny asan'ny Satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy amin'ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny hitaona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay ahatanterahanay izany. Amen. Mangataka antsika fiangonana hitsangana hangataka izany herin'Andriamanitra izany. Ba
tianay dia tianay tokoa ianao Andriamanitra ary ny fitiavanao anay dia mialoha mandrakariva amin'ny fitiavanay ianao. Tsaronay ny didiny Kristy, ny teny nomeny rehefa nanorona ny sakramentany fanasan'ny Tompo izy ary nampanantenanay fiainana mandrakizay. Eny Tompo manatrehanay koa mangataka ny fanamasiny zay anome hery ny asa tanterahanay mpanaovana zao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary sy manasa ny lotony nofo ihany ity fa mba ho asiany ny fanamasina ane mba ho famantarana ny fanadiovana ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ireto olona atao batisa ireto ane voaray mandrakizay mifanekenao ampiray sendrika amin'ny zanakao izy ampitafio ny zanakao. Nisandranao zay Tompo satria tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, tanteraka ny faniriany zanakao vavy, iombony aina amin'ny Kristy izy, isan'ny voaka ny fanjakana izy, andraizany fandresena lehibe avy aminao izany. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka tanteraka ny fanekena izay faneke teo anatrehanao. Ampio koa ny fiangonana mba hatanteraka ny asa rehetra tokony atao amin'ny fanabeazana ny zanakao. Eno izay ny ray ny famindram-po fa amin'ny anaranao rery aminy no anandratanay vavaka. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Jafy Erika Stefanie ary ny manitra miaran-tsola Ria, manitry ny ony Diane Riel, ifaharana tendry Ardi, amboara maefa misaina Zoeritso Irintina Ascolombe. Mandoalika ianareo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo. Mamonjy toerana. Zanaky ny aina aro Matio, rakoto mamonjy miary tia tendry, ravelonjara tsiory fahombiazan-tso, rasolofo ny aina tian-tso Leslie, ralson altso Arlan. Arahantsika hatrany ny filaharana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo. Rakoto Arso Jordi Kael, Eteva zanaky ny aina Antema Erika, rakoto Arso ny orena Ampitinekena, rakoto Malala Ricardo Anthony, rakoto Arso Dimby Ami Mateo. Rakoto Arso Dimby Ami Mateo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo. Andriamananjara Masinandro Fasia,
andriamananjara soandro fasiha andriamananjara arinandro fasiha randrianariso valimbavaka mioty fitiavana. manaraka an'le filarina teo isika. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Hitsangana amin'ny fitoerana ianareo rehetra. Ho ny tompo anaka aza matahotra, efa niantso ny anaranao ay ianao. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ka mitomboa amin'ny fiadanana. Amen. Hipetraka ianareo ira fanampahatelopolo ny tenin'ny voalohany manantsika amin'ny fanamasinana ny fanambadiana. Mangataka nareo roa hitsangana manoloana ny alitara masina ho arahany vavolombelona. Hoenitsika ny teny fanorenana izao fanambadiana izao. Ary ny Tompon'Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia anaovako fady sahaza ho azy izy. Ary ny Tompon'Andriamanitra nasondriny torandra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka taolantezina anankiray izy ka nakombona no fosolony. Ary ny taolantehezana izay nalain'ny Tompon'Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nanamboarany vehivavy ka nentiny tanamindra lehilahy. Ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy nakana azy. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary le nofo ray ihany izy ireo. Koa tandremo ny fanahinareo aoka tsisy hamitaka ny vadin'ny fahatano aminy fa halako ny fisaoram-bady ho ny Tompoandriamanitra ny Israely. Amen. Ny pakasary hiakatra eto ankavia sy ankavanana amin'izao za miteny izao eto ny lalanareo fa sao dia mitady sao teo. Ankavia sy ankavanana ny tsara zany ny ray avy amin'ny ilana. Iroso amin'ny hiakatra tianao raha mbola hiakatra. Mangataka nareo roa hiakatra tian'ny lona.
dia mangataka ny vavolombelona rotota hiakatra koa hitsangana ao an-daniny sy ankilan'izy roa. Ankehitriny ary zay anotaninareo tomasin'Andriamanitra zay tsara atsika. Andriamanitra zay mahita napotsy miloka atsika. Andriamanitra mbola tsy anganinareo amin'ny andro farany. Ianao va ndre manamahefa heriniaina Olivier mandray marina ny rakotoniaina tatiana soa Marie Kristina ho vadinao. Eny tompoko. Ianao va rakotoniaina tatiana soa Marie Kristina mandray ny andre manamahefa heriniaina Olivier ho vadinao. Eny tompoko. Mo manaiky ianareo roa fanaraka marina zay lazain'ny ten'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Eny tompoko. Eny tompoko. Mo manaiky ianareo roa fa hitaiza zay taranakareo na taizanareo amin'ny fitiavana mba hahatonga azy ireo kristianina araka ny finoantsika. Mandre ianareo Andriamanitra. Okarynareo roa fandretanana vanana anambaram-pahabe maso zany fanekenareo izany. Fandraisan-tanana vanana, tanana vanana aloha zay tao ambabany le mikro. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary mason'reto vavolombelona reto, izao andria manamahefa heriniaina Olivier dia manaiky anao rojo ny aina taty anasoa Marie Kristina ho vadiko manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro ity. Na mitomba reny sika na miamalahelo na finaritra na marary ho tisy amelona anao aho ninonina manjoa atsika ary hijanona aminao rery mandra-piavian'ny fahafatesana. Andriamanitra ny ankinako ahateterahako izany voadiko izany. Tsy vahana ny tanana. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ary mason'ireto vavolombelona ireto, izao rojo ny aina taty anasoa Marie Kristina dia manaiky anao andria manamahefa heriniaina Olivier ho vadiko manaraka amin'ny fomba fanambadiana kristianina hatramin'ity andro anio ity. Na mitombo hareny isika na miamalahelo na finaritra na marary ho tia sy amelona anao aho ninonina manjoa atsika ary hijanona aminao rery ihany mandra-piavin'ny fahafatesana. Andriamanitra no ankinako anateterahako izany voadiko izany. Andriamanitra zay fankinareo nampianareo marina tokoa amin'izany voady fanofanonoronareo izany any. Amen. Oka ireto peratra masina reto famantarana ny firaisanareo tsy ho simba ary fampatokisanareo ao amin'ny tompo. Amen. Tsy le kelikely ny anazy. Meko anao ty peratra ty ho fahatsiarovana sy ho famantarana fa izao efa nampiakatra anao vadiko matoky anao aho ary mendrika ny fitokisanao. Mandray le peratra. Omeko anao ty peratra ty ho fahatsiarovana sy ho famantarana fa ianao efa nampiakatra ho vadinao mahatoky anao aho ary mendrika ny fitokisanao. Hitsangana isika fiangonana fandraisan-tanana vanana. Andria manamahefa heriniaina Olivier sy rojo ny aina tatiana soa Marie Kristina. Efa ny fanaiky teto masin'Andriamanitra sy ny fiangonanareo roa fa hitona ny fanambadianareo manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fomba ny fiangonana kristianina ka masinay ankehitriny koa zay nampiraisin'Andriamanitra ho katsampisaran'ireo olombelona. Amen. Mandoaliky. Tanteraka aminareo ny tsodranomasina izay mampiray anareo amin'ny Kristy Jesosy. Andriamanitra ny fiadanana ina masinareo samy tanteraka hoarovany koa ny fiainanareo ny teninareo tanteraka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Kristy. Meny taranaka avaminareo fifaliana fiadanana hitomboanareo amin'ny sosiny tsara rehetra. Amen.
aoka hivavaka isika. Ray maso no mivavaka aminao izay ankehitriny ho an'reto zanakao vao ny fanaiky teo anatrehanao reto. Tario sy toano izy eo amin'ny lalana izay iarahany mizotra hatramin'izao. Ianao izay fahazavana, mba hazavao amin'ny fahazavanao izy, fa ny fifalianao no any tsy mety simba sy levina. Amin'ny andro fahatanyrano tompo sy ny fahasalamany ary ny fahafinaretany rehetra, mba hatovy mahay manetry tena sy ahatra namana, ary ihany koa mahay makasitraka anao Andriamanitra izy. Amin'ny andron'ny fizahan-toetra koa, aoka mba ho tony sy mahatoky izy. Raha tsy ao ny fitahinao raio, dia miasa foana izy ireo, ary izahay ihany koa dia tahaka izany. Ko ankehitriny ary mba homeo azy mivady ny fahasoavanao, aiza manorona ny fahasambarany tokantranony eo ambonin'ny vatolampin'ny teninao, fa tsy eo amin'ny fasiky ny fahendren'olombelona. Raio, ankininay amin'ny fiarovanao izy ireo, apetraka eo am-pelatananao, koa tahio ao amin'i Jesosy Kristy tomponay, ankehitriny ary ho mandrakizay. Fa amin'ny anarany no ivavahana itoy izany. Amen. Dia ambarany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny reto vavolombelona reto, amin'ny anaran'ny fiangonana fampivady kristianina vita fanamasinana fanambadiana ianareo roa. Mahazo miteky tsika ry havana. Sanganina roa dia mifanatra. Averina kely fa tsy nahazo sary le ry. Tao vela ela ho izy le ry. Ipetraka ny fiangonana iakatreto ianareo roa zany a. Sotrany dorkasy isika sy ny fikambanana katekomenina na totosa izao zavatra izao a. Misaotra koa ny amin'ny tafika malagasy ny gendarmeria satria misy amin'ireo tafika ireo a, misy amin'ny gendarme izy mivady reto a, dia gendarme izy mivady reto a, ary izay miaramila anay a tsy menatra izay joro vavolombelona. Ny sampana dorkasy no hira voalohany amin'ny rakim-pisaorana dia atambatritsika ny rakim-pisaorana amin'ny batisa sy ny fanamasinana fanambadiana teo. Dia ny tompo no voninahitra. Izy ny décorna mandaminao so misy misangody zao. Efa misy afaka miroso amin'ny rakim-pisaorana isika.
manao mampanahy amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika asaina ianareo rehetra vahiny ho mitatabatra amin'ny tompo fa ny tompo no manasa anao. Fiara larana 1605 TBC zany a mba akisaka kely ho zareo fa misy poritra ao. Tsy poritra ny filaza fa sahirana ho izy totosa ato. Ary ho izy mandehana amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Ary zao fa mantarina zao no anaraka izay mino amoaka de amin'ny amin'ny anarako izy hitena amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy andray mena rano izy ary na de misotro zava-mahafaty azy izy de tsy ampaninina azy izany ametra tanina marary izy de ho sitrana ireny. Ary Jesosy tompo rehefa miteny taminy de nakarina an-danitra de nikanipetraka ankavan'Andriamanitra fa izy ireo kosa de lasaka nitory teny eny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Amen. Velatra malonantsika izao fanasana masina zao manambara ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny fanahy masina na dia an-danitra azy izy ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay vinany misaotra anao tompo fa i Kristy dia mpanjaka an-danitra sy aty an-tany, tompony tompo mpanjakany mpanjaka izy manana ny fahefana rehetra an-danitra sy aty ambonin'ny tany. Za amin'ny derany anjely sy ny ariky anjely, ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany, ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ny olomboavitra efa sambatra ny aminao. Ko mianty izay tompo
mba hiaraka ny feno marobe an-danitra mba azo hira sy ankalaza ka ioby ianao hoe ka orinesitsika ny teny fanorinana zao sakrameta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadia anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hamy ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo fahatry ny vana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misy tro amin'ity anareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'rehetra ho famelan-kelo izao no ataovo fahatsiarovanay na oviana no mihinana ianareo. Fa naovinana ianareo ny mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo aran'aizina an-danitro indreto izay mahatsiaro ny fahatongavany zanaka olona ny finanambiliny Betlehema ny fijaliany fahafatesany fitsangana amin'ny toerany maty ary mankalaza zao fiakarina amboninahitra nan-danitra zao izay ianao dia mifona eo nkavanany ray mpanjaka ianao ka miandry ny mitalao ny fiverenanao zay ko mba hafeno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay tompo ta io tanteraka sakrameta masinao iny Kristy le tokana Kristy le tamteraka Kristy le natena ny ray mandeha monja anay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray nan-danitro oka hiasa aminay ny fanahy masina le fanahy mahary mamelona mampahatsiaro nay ny zavatra rehetra nylazain'ny Kristy ka mahatonga anay hiandry ny fiavian'ny Kristy miamy taminao zay ry fanahy masina amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasino torak'izay amin'ny divay mba hanambara ny ran'ny Kristy fa ny fanahiny mamelona mahary izany mangatany aminarin'ny Kristy sady miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra ray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika satria iray ihany ny mofo sika rehetra dia tena iray na dia maro fa sika rehetra dia samy mandray mofo ray izany avokoa. Ny kapoko ny saorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo andeha efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no nira voalahatra ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
amin'ireo zanak'Andriamanitra.
Sangana isika nitry tena. Oka isika iombopo amin'ny faneretena manao hoe Tompo. Ny mofo hoaninay ry Jesosy milaza aminay ny tenanao. Hoy Jesosy Kristy izay maneho amintsika ny mampanjaka azy hoe raiso hano ity ny teniko izay omena anareo izao no ataovo ho fahatsiarovana. Misotro ny divay izahay izao. Jesosy Kristy ilay niakatra ao any an-danitra nanomana fitoerana antsika ary ho avy indray amin'ny voninahiny hoe sotroanareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao no ataovy fahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo fa efa nandray araka izay mety izao sakrameta masina izao. Ka faly zay satria hiara misotro ny vokatry ny voaloboka any an-danitra miaraka amin'izay vaovao aminao ana amin'ny fanjakany lanitra. Misaotra tompo ny amin'izao andro niakarina izao. Amen. Hoy ny apôstôly masina amintsika. Koa raha amin'ny arina atsangana tamin'ny Kristy ianareo ka tsaho ny zavatra nambony ana amin'izay toerany Kristy. Kristy ane efa mipetraka ankavan'Andriamanitra. Saino zany ny zavatra nambony fa tsy ny zavatra ety amin'ny tany ihany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika indray andro any dia hiara-miseho aminy koa isika amin'ny voninahitra. Amen. Mipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra. Ny rakitry ny fandraisana izao aloha no ho tatazana.
vaovaon'ny fiangonana ny alatsinain'ny pentekosta ny alatsinainy fiara amin'ny fiangonana mitsangatsangana any amin'ny chapelle militaire manjakandrina nanaovana azy misorana anarana na misampana na ao amin'ny sekreteran'ny fiangonana 2,000 ariary zany a ny fandraisana anjara amin'izany dia azadonona fa amin'ny enina sasany tokony efa eto a fa amin'ny fito ny miainga itsika koa dia mikarakara re sahirana mila fanampiana eto amin'ny fiangonana sy amin'ny manodidina rehefa volana jona ohatr'izao dia asainy zany tsika ndray anjara natitra ny anjara fanampiana ao amin'ny birao zany afaka naterana azy a na andavanandro aza anomboka ny herinandro ny fanahymasina amin'ny alahady zao a dia asaina itsika io mampana amin'izany a isaky ny tolakandro hariva eo koa ny sampana efa samy maka ny anjara fandaharana ny dekona dia hianatra hira amin'ny alahady maraina mba tonga aloha isika amin'ny fianaran-kira ny dekona rehetra amin'ny alahady zao dia irosa amin'ny fandraisam-pitenenantsika ny solotena reto nahazo fahasoavana reto nalalan'ny sampana dorkasy ny katekomena ary reto nahazo fahasoavana solotenany zareo andray fitenenana dia aorian'izay ny dia ny filohan'ny fiangonana no iarabantsika rehetra nahatratra ny andro niakarana sady anao fisaorana ho an'ireo izay nikarakara ny liturjia tamin'ity fotoana ity ndao ary tompo kristiana havana ho ampitombony Jesosy Kristy tompo amintsika nge ny fahasoavany sy ny famindram-pony misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa tratry ty andro malazy ty dia ny fiakaran'i Jesosy Kristy tompo tany an-danitra zany ary misaotra ihany koa satria tombo lehibe ho an'reto nahazo fahasoavana ireto ihany koa ty anio ty ankehitriny izay dia mitodika aminao révérend docteur 𝗔𝗡𝗵𝗆 Michael sy ireo mpitandrina mpizadrara rehetra mitodika aminareo zay satria faly tokoa ny fonay ary ravo nandray fahasoavana teto amin'izao fiangonana zao dia teo zany ny fahasoavan'ny sakramentan'ny mariazy ary koa ny sakramentan'ny batisa misaotra ihany koa ho an'ireo zay atao hoe toto nahandro sy nahandro nahafotsy toto nahafotsy sy nahandro nahamasaka zafady tompoko ny birao mpiangonana dia ny dekona sy ny loha olona ny sampana dorkasy ary isika kristianina tsy akanavaka eny Andriamanitra fiadanana tokoa amaly fity atsika menakavy ary manarakarak' izany dia misy kely atao hoe fifalipony reto nandray fahasoavany reto falopy kely izy iny ataonay ndray manolotra ka dia atolotra mpifaliana tompoko saotra indrindra andro fiakarana fety kristianina dia mbola ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika fahasoavana manampy fahasoavana ampanoitretena no andraisako fitenenana eto solotenan'ny fiangonana amin'ny mahafoloan'ny biraon'ny fiangonana ny tenako natriantsika teo ny fanompom-pivavahana zay ahatsiarovantsika ny andro niakaran'ny tompo any an-danitra natriantsika teo ihany koa ny batisa natriantsika teo ihany koa ny mariazy koa amin'ny anaran'ny fiangonana
no hitondrako teny eto hiarabana atsika rehetrarehetra nahatratra ny andro fiakarana androany. Sotra atsika na atsiaro izany andro fiakarana izany tonga marobe ato amin'ny fiangonana niara ny ombombavaka. Ny tompony atsiaro atsika amin'ny andro hiakaratsika ka handray atsika amin'ny fotoana zay voatendriny Jehova abaray amin'izay. Faharoa ny batisa. Maro dia maro ny natao batisa teo dia miarahaba ny natao batisa ary misaotra ihany koa ny ray aman-dreny nanolotra ny zanany ho atao batisa amin'izao andro fiakarana izao. Ny tompony atsiaro anareo hatrany amin'izany fanolora-tena ny amin'ny batisa izany. Fahatelo ny amin'ny mariage. Miarahaba ny mpivady vao. Androany dia nahatsiaro ny tompo ka ndroso amin'izany fanambadiana izany, fanamasinana ny fanambadiana ato anatin'ny fiangonana. Miarahaba anareo ny fiangonana dia mirary soa ho an'ny tokantrano vao, arahan-jazalahy, arahan-jazavavy. Ny tompony ho aminareo hatrany. Eto ihany koa dia misaotra ny karakara, ny eo ny katekomena, eo ihany koa ny sampana dorkasy, ny mpikarakara ny liturgie. Totosa somatsara ny zavatra ny karakaraina, misaotra anareo. Nisy ny herim-po, nisy ny zoto nanatanteraka ny fotoana androany. Misaotra atsika fiangonana ihany koa satria raha tsy teo isika amin'ny fanotronana dia ho zava-poana ihany natao teto. Amintsika malagasy moa ny fanotronana dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa, sotoavina malagasy ny fanotronana. Misaotra atsika rehetra niara ny ombombavaka teto. Tsy adino ihany koa ireo ray aman-dreny mpitandrina zay mitrotro ambavaka ity fotoana ity. Eo zany ny révérend docteur sy ny pasteur mpianatra ara, ary indrindra ihany koa ny dekona izay niasa. Andro tsy fiasana moa androany raha filazantsika azy, jour ouvrable, kanefa isika mbola tonga eto ihany noho ny amin'izany niara ny ombombavaka teto amin'ny mahafetiny kristianina, ko dia ny tompony ho amintsika rehetra hatrany dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra ho tratry ny fety na andro fiakarana mitsingerina indray. Amen. Ny neny na ny badin'ny mpitandrina dia mirary soa antsika rehetra fa voatany amin'ny asa-panjakana dia fanaovana ny sujet d'examen tony dia tsy afaka mivoaka zareo mandritra ny andro vitsivitsy dia mirary soa antsika rehetra. Amin'ny asabotsy zao misy mariage miara-mizotra tanterahana eto asaina ny dekona, asaina antsika rehetra iombona amin'izany karakaray ny état-major général ny tafika malagasy zany dia misy ireo mpivady maromaro izay ho amasinina fanambadiana eto amintsika koa amin'ny folo amin'ny sabotsy alohan'ny pentecoste zany, sabotsy heriny azafady, amin'ny le 7 alohan'ny pentecoste, le 7 zany alohan'ny pentecoste misy mariage miara-mizotra koa atao amin'ireo folo alin-dahy eto amintsika zany dia asaina isika rehetra. Iroso amin'ny rakitra isika zany ao ny antokopira afaka mihira ireo sampana, ary eo ny dekona andamina antsika amin'izany.
itsangana isika n'olotra nirakitra. Fandaminana ny voantsika eto a rehefa mipetraka zany tsika dia miandry reto mpivady vao reto nandeha mialoha raha nireo nahazo fahasoavana te efatsika zay vao isika no mivoaka. Horaitsika ny hira mialohan'ny tsodrano. Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Andriamanitra ny fiadanana ny amena anareo fanantenana rehetra ka hoarovana avokoa ny ainareo ny tenanareo ho tanteraka ianareo amin'ny fiavian'i Kristy tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina ombanareo ane. Amen. Petraka ivavaka mangina isika to. Ony anjely aminao. Iny Jesosy nampiakarina niala taminareo an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Mangataka azy mivady tsika hitsangana hitarika ny zareo ivoaka. Tataminy tsara izy ngiasefo nareo vavolombelona miaraka. Le any mariazy letsy ataovy letsy le zala retoko letsy. Le ngiasefo efa lasa. Manaraka nareo nahazo fahasoavana.